Miarabantsika rehetra indray tonga soa ato anatin'ny fampalam-baovao ny fahitalavitry matv topoko lahy sy topoko vavy asaina ampanazany ianao anaraka ny fampalam-baovaontsika hatramin'ny farany mbola ibantoerana hatrany moa ny lafim-baovao ara-politika ary indrindra ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity noho ny fangatahan'ny mpanao politika sy ny olotsotra izay lim-baovao ary noho ny fanajana ny asa fanaovan-gazety dia ho alefanay eto ny fanambarana izay nataony miaramila teny Ivato tamin'ity androany ity satria zon'ny malagasy ny mahafantatra ny zava-misy sy mitranga eto amin'ny firenena aminay moa dia tsy misy idirany ny asa fanaovan-gazety ny fandefasana izany fanambarana izany manamarina izany rehefa vita ity fanambarana ity dia mbola tsy voarain'izy ireo ny fahefana fa mbola ao anatin'ny atao hoe fikomina izy ireo. Io maraina io dia nisy ny fivoriana izay mitanterahan'ireo manamboninaitra miaramila avy amin'ny hery samihafa teny amin'ny toby miaramila Bany Ivato. Anisan'izany ny jeneraly Raoelina, nisitry ny 10 teo aloha ny jeneraly Noël Rakotonandrasana, ny jeneraly Ranoelson, ny kolonel Raberanto, ny kolonel Rambosalama, ny kolonel Koutity ary ny lieutenant kolonel Charles Andrena Soavina. Araka ny fanambarana nalefan'izy ireo taty aminay dia manana ny fijeriny izy ireo manoloana ny raharaham-pirenena. 20 volana izay noho ny andrandratsika rehetra vahaolana maharitra mba ho famahana ny krizy politika eto amin'ny firenena. Indrisy anefa na dia mbola samy miziriziry amin'ny evy avy aza ny andany na ny ankilana ka ny malagasy no mizaka ny voka-dratsy ny ambopody disitera izay mitarika fahantrana mangitsikitsoka amin'ny vahoaka manjaka ny tany tsy tandalana sy ny fanaovana tantely afa-drakotra ny arem-pirenena manjaka ny fanapara-pahefana very fanahy-mbola velona ny mpanao politika na ny mpandrara indrindra ny vahoaka tsy mandady alina satria tsy misy ny fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetra. Eo anatrehan'izany dia mahatsaro manana didy ny folo anday malagasy ka nanapa-kevitra sy mandray izao andraikitra manaraka izao atomboka ny fampihavana-pirenena tena izy tsy misy anliana na iza na iza avoaka ireo rehetra voafonja noho ny antony ara-politika antsoina ireo rehetra voasesitany any ivelany hiveriny eto an-tanindrazana hiaranarina ny tanindrazana iombonana. Anisan'ny voalaza ao amin'ny fanambarana ny mikasika ny fananganana ny komity miaramila ho an'ny fanavotam-pirenena ary ny fangatahana fitoniana amin'ny vahoaka.